Vavy ao anatin'ny setsem-po sia ao anatin'ny fitiavana noa iarahako aminareo eto androany ao akatiko zao fandraisan'ny Madagasikara fandraisantsika ny arsionana tampony fa 5 ny sadeka izao fotoana ray zay manandanjy manatantara ho an'ny firenena satria dia sambany noa isika Madagasikara noa mitantana amin'ny alalan'ny filoham-pirenena ny tenako izany vondrona sadeka izany. Nataontsika ny ezaka rehetra ary mba tsy ampisangamenatra itsika fa indrindrindrindra mba apisy marehare amin'ny malagasy atsika amin'ny fahaizantsika mandray amin'ny fahaizantsika mikarakara fa indrindra amin'ny fahaizany ny fampisehoantsika ny fahaizany malagasy iray manontolo. Zay ny mazava-dehibe mahatafahoanantsika eto androany satria itokana an'izao foto-drafitrasy lehibe sy goavana izao tsika dia ny parc d'exposition internationale Enara zay hitatsika mijoro mijoalajoala manoloana atsika izao. Tsy nanana an'izany parc d'exposition internationale zany tsika raha nandalo tentsika volana vitsy zay dia tanimbary tany zay atsieritreretina hoe afaka ataony manangana sy manorona zavatra goavana toy izao. Rehefa nikaroka sy nijeritsika dia ny hoe niara-niasa tamin'ny ny orinasa tsy miankina nametraka amin'ny fanamby zay niarahana ary tsy amatonana tsy tapataonana fa nandritra ny efa-bolana fotsiny no nananganatsika an'izao fototrasa lehibe sy goavana izao. Midika zany fa rehefa manana viny isika rehefa manana ny finiavana na ny zavatra tsisy aza lasa misy na ny zavatra tsy nijoro aza lasa mitsangana ary eo tan'izay nanovantsika an'ity Madagasikara malalatsika ity tokolatokova. Ny zavatra ho ataontsika eto dia ny fampiratiana ny fahaiza-manao ny malagasy amin'ny lafiny ny asa tanana amin'ny lafiny ny artisanat dia ho hitanareo fa tena mahay zavatra ny malagasy amin'ny lafiny rehetrarehetra. Aza manaiky akivintsika aza manaiky abadonitsika fa tsika rehefa miasa ary rehefa manao dia tena manao ary rehefa manao dia tena mahavita ary ny zavatra rehetra dia vitatsika miampamiratra miampisongadina any Madagasikara amin'ny lafiny rehetra tokolatokofavy. Efa nanomboka ny taona andro vitsivitsy zay tsika no nandray an'ireo délégation maro nanomboka tamin'ny 20 ny volana Jolay teo. Maromaro délégation avy aty amin'ny Afrika Australe sy ny firenena maro zay tonga eto amintsika ankehitriny ary tao anatin'izay fotoana fohy zay dia tsapa hita fa tena mahay mandray olona mahay mandray vahiny ny vahoaka malagasy ny mpitondra malagasy sy isika rehetrarehetra. Mandritra ny 5 andro i ramatoa minisitra teo no anovantsika ny fampiratiana ity. Ny fampiratiana eto zay hoe anaovana ny vitrine de Madagascar zay ahitana reo vokatra reo asa tanana na ny sakafo na ny kanto ihany koa
dia hoitatsika ato anatin'ity toeran'ity avokoa. Izany hoe hisokatra ho an'ny besin'ny maro, nataontsika ho an'ny vahiny, fa ny vahoaka malagasy tsy vaky voly ihany koa dia afaka mitsidika manomboka androany ary mandritra ny 10 andro eto amin'ity toerana ity. Noho izany dia mirosotsika ary amin'ny alahady ho avy zao no anaovantsika ny sommet 45e sommet de la SADC izay andraisantsika ireo filoham-panjakana izay mandrafitra ny SADC ireo firenena 12. Koa anao amin'ny teny fohy la teny fohy amin'ny teny frantsay amin'ny teny vahiny. Excellences, mesdames et messieurs, c'est avec un brin de fierté que nous inaugurons aujourd'hui le bazar de la SADC en marge du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Depuis le 28 juillet, Antananarive accueille les délégations de l'Afrique australe. Aujourd'hui, ce moment est doublement symbolique. D'une part, il marque l'ouverture officielle de cet espace unique, le parc d'exposition internationale Enara, construit en un temps record, en 4 mois seulement. Ce résultat résulte qu'avec la vision et la volonté, rien n'est impossible. D'autre part, elle illustre de ce que peut réaliser le partenariat public-privé. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à la société, à l'IFC et tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce rêve devenu réalité. D'une part, elle marquera également aussi l'ouverture et la célébration de cet espace. Aujourd'hui, le premier événement que nous allons accueillir ici est le bazar de la SADC pendant 5 jours, du 14 au 18 août. À travers ce bazar de la SADC, nous vous invitons à découvrir les saveurs, les couleurs, les sons et les savoir-faire de la grande île ici à Enara. Plus de 300 exposants sont présents ici dans divers secteurs clés tels que l'artisanat, les bijoux, les métaux précieux, les bois, le textile et décoration et même la cuisine malgache. Cet espace vibrera au rythme de nos artisans, de notre savoir-faire, de nos produits locaux et de notre culture. Nous avons voulu que ce rendez-vous soit ouvert à toutes les délégations participant au sommet, mais aussi à l'ensemble de nos concitoyens. Une programmation d'animation est prévue pour vous faire découvrir les subtilités de la culture malgache et bien entendu de nombreux restaurants sont à la disposition également des visiteurs afin qu'ils puissent goûter les saveurs malgaches. C'est une occasion unique de démontrer que Madagascar sait produire, créer et offrir. Vous allez pouvoir expérimenter non seulement notre savoir-faire, mais aussi notre hospitalité, notre capacité à recevoir et à partager. Que ces journées soient un moment d'échange chaleureux et de renforcement des amitiés entre nos peuples. Je vous souhaite à tous un excellent bazar de la SADC, riche en découvertes, en échanges et en fierté nationale. Vive la communauté de l'Afrique australe, vive la solidarité africaine et vive Madagascar. Je vous remercie de votre attention. Because we are talking about integration, ladies and gentlemen, so we are passing across the stand of Ethiopian Airlines, which is linking all the in Africa.
eo ihany koa moa ny mampisogadina antsika amin'izay ny alalan'ny asa tanana zay ny reo entana vokatra amin'ny alalan'ny rafia sy ny lamba ihany koa. Excellencies, ministers, ladies and gentlemen, you can just have a look at what Malagasy people can make as a handcraft production. Those are locally handmade. Delegates, all the excellency ministers and the delegation also to come within the next 5 days just to have a look at what Malagasy people and Madagascar can offer. Lalaka kely azafady Mitohy foana ny fitsidiana eto amin'ny obligason misy amin'ny andriamatofoana. Mandalo eto amin'ny stand savony tropicale isika zay mpamokatra savony fatan-daza eto a Madagasikara. Ary efa anomboka hijery ihany koa ny fanondranana savony ho firenena sasana eto Afrika. We are here in one of the stand of one of the best and the biggest industry in Madagascar, which is producing soap, savony tropicale. Kami stand di Cajou, misy amin'ny andriamatoa Fiangonana Katolika Ibary. We are more present the Cajou Religions stand here in the room. Mandroso eto amin'ny stand ny rose et baobab andriamatoa ary mipetraka mihitsy manango zany vita malagasy zany. Misy mihitsy asa tanana na teleferiky.
miasa tanana ny teleferika zay hotokanana tsy ho ela eto Antananarivo. Misy toerana fampirantiana samihafa eto amin'ny Malagasy compagnie producte no misy amin'ny toerana fampirantiana mivady.
notre droite, Castelnau Calva Madagascar, qui est notre marque Codoga, distribuée dans les épiceries de Madagascar, et Roma Calva Madagascar, distribuée dans les commerces, restaurants et foyers, et au sein du Marais Restaurant aussi. Nous vous invitons à passer les dégustations.
Tangatsika dia batu flua, misy hoditra, misy an'ireto vato izay vita amin'ny resina. Sary sikotra ihany koa.
Kemudian selanjutnya
Anjamatua flua si Ramatu Vadni, Anjamatu Pranista, Yanareu Parliamentera Reta, Isai atau Minister Kesehatan Siasatan dan Minister Namana Reta, ya makasih sekali sebagai Delna, Anjamatu Pranista. Makasih sekali sebagai Delna di Famanggianareu Vadi, di Panawasatana na Malagasy. Itatua Anjamatu flua ni Fitavanareu Vadi, ni asatana na Malagasy, ni Panawasatana na Malagasy. Ieza katika Anjamatu flua hiarakanao anatsara ia faiza manao andewa anao msiata nararaka ny fety ny zavotolo zao tady lalam-barotra ho azy ireo koa mba hanova ny fiainany zareo andavanandro ampitombo ny fidiram-bola aminazy ireo. Koa makasitraka makatelina Andriamanitra hitarenao amin'ny fandraisanao ny ofoloany Sadaiko zao zay hitondra atsika ihany koa amin'ny sehatra ambonimbony amin'ny firenena enina eto Afrika zay manana ny maizy azy koa amin'ny sehatra ny fizahan-tany. Koa ho mariky ny fandalovanareo mivady zao anao koa Andriamatoa Prime Ministre dia misy marimpakasitrahana tsodra fahatsiarovana kely avy amin'ny mpanao asa tanana malagasy ihany koa zay nijetezintsika teo fa dia le maly eo vamary filasana tomboka. Sebenarnya